voninahitra ne ho an'Andriamanitra avo indrindra irery any. Asandratro izy mandra-pialako ety ambonin'ny tany. Aja ho azy dera ho azy. Ry havana, manasanao aho hiarivavaka amiko. Alohany anambarako aminao ny nofy izay naseho an-tompo ahy alina, ampiambenana antsika mandrakariva sy alalantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy aho, manaja anao aho. Manandratra anao aho Jesosy, noho ny fitiavanao, noho ny fahalebiazanao, noho ny famindraponao tompo aminay zanak'olombelona izay asa ny tananao. Jesosy aho, misaotra anao satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana izahay. Jesosy aho, mbola tsy tonga ny fotoana ialanay ety ambonin'ny tany. Mbola be ny asa Jesosy, ary mbola manomana ny fiangonanao ianao amin'izao ora sy fotoana izao, satria efa kely sisa dia ho avy ianao hampiakatra anay olonao tsiraray avy ho any aminao. Jesosy aho, mangataka ny fanahy masinao aho, ampiteny ahy amin'ny alalanao. Mangataka anao aho hiasa tanteraka amiko manontolo. Ampatsiahy tsara ny nampanofisinao ahy. Tompo malalo, mitenena ianao, misandrata Jesosy aho, satria tianao ho voavonjy avokoa izahay zanakao tsiraray avy ety ambonin'ny tany. Mangataka anao fanahy masino, ampangina ny nofo, ka aoka ianao no hiasa, fa ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masino, hikasika ny olonao tsiraray avy, satria izany no fanirinay, izany no tianay, dia ny hiomana tanteraka, ho masina, ho mendrika tahaka anao, mba ho tafiditra ao amin'ny lampanao soa, ry telo fahiray. Misaotra Jesosy aho. Aleluia. Amen. Mbola faly miarabanao aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny nofy izay nampanofisiny ahy dia mampiseho ny fahalebiazany, mampiseho ny fahatsarany. Ry havana, raha natory aho alina teo dia naseho an-tompo ahy fa nizara tenin'Andriamanitra tamin'ny olona 2 na 3 eo no nizarako tenin'Andriamanitra. Teny an-dalana izany no nahitako an'io nofy io. Dia no nizaraiko ny tenin'Andriamanitra reo olona ireo zany hoe ny anankiray aloha zany dia nanantona anankiroa koa teo akaikiny teo. Dia no nozaraiko an'izy ireo ny anaran'i Jesosy, zany hoe Jesosy mihitsy no nizaraiko, zany hoe Jesosy mihitsy no nambarako tamin'izy ireo. Dia no nambarako tamin'izy ireo Jesosy dia ny zavatra niseho no nilasa izy ireo, dia naseho an-tompo ahy ny tao andamosiny, zany hoe zareo mandeha dia hitako zany ireo olo ireo ny avao arina. Dia no nefa hitako izy ireo dia izy ireo indray hitako nizara ny tenin'Andriamanitra, nizara any Jesosy amin'ny olona hafa. Dia noho ny teny izy ireo hoe Jesosy, dia ny zavatra nampagaga sy zavatra naseho an-tompo ahy ry havana, dia nisy afo eo amin'ny lohan'izy ireo, zany hoe afo Jesosy ilay afo. Hitako zao mihitsy vao nanonona ny anaran'i Jesosy izy ireo. Dia eo amin'ny lohan'izy ireo ohatran'ireny tselatra afo ireny teo amin'ny lohan'ireo olona 2 na 3 ireo. Ry havana, efa ela ny tompo no nampianatra ahy. Rehefa mandroaka devoly aho, dia rehefa miantso an Jesosy, io anarana Jesosy io tsy zaka ny fahavalo io. Amen. Tsy zaka ny fahavalo io anarana Jesosy io.
ambony ny anarana rehetra io anarana Jesosy io. Tao anatin'ny nofy dia fantatro tsara fa ny manonona hoe Jesosy dia tena masina ary goavana be ny manonona hoe Jesosy. Zany hoe mila isika mitandrina, tsy azo tonontononina foana io anarana Jesosy io na atao hoe fahazarana, fa tena ambony ny anarana rehetra, ny anarana Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra velona sy mahery. Ny mampalahelo ry havana dia lasa fahazaran'ny olona ny manononona foana ny anarany Jesosy. Lasa fahazarana na ny amin'ny hira tao ara, na ny amin'ny fitoriana teny ary, na amin'ny firesahana ara, dia indraindray tsisy fanajanan'Andriamanitra zany. Malahelo ny Tompo rehefa hoentintsika ohatr'izany ny anarany. Mila isika ry havana tena manaja io anaran'Andriamanitra io, manaja io anaran'i Jesosy io, satria io anaran'i Jesosy io dia anarana masina, anarana mahery, anarana lehibe indrindra ary tena afo mandevona. Raha nivavaka aho ny maraina teo dia nitondra io nofy io teo anatrehan'i Jesosy, tonga dia niteny tamiko Jesosy hoe afo mandevona. Amen, aleloia. Afo mandevona. Ry havana, mazava tsara mihitsy ny fahalebiazan'Andriamanitra, mazava tsara mihitsy fahalebiazan'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 7:20 andao eo vakiantsika no manambara izany. Andriamanitra dia afo mandevona. Izy mihitsy lay afo, Jesosy mihitsy lay afo entitsika mitoetra ao amintsika. Tokony isika andray goavana be izany amin'ny fiainantsika, fa tsy ataontsika sangisangy tompoko. Noho ny amin'ny fanahintsika, noho ny amin'ny mahampanompon'Andriamanitra antsika, noho ny amin'ny zanak'Andriamanitra antsika, izay isika rehetra mitondra ny anaran'ny Kristy hoe kristianina. Ovakiantsika ny ao amin'ny Salamo 7:20. Salamo 7:20. Ny andininy 3 ka hatramin'ny 9 no raisitsika. Ovakiko amin'ny anarany Jesosy Tompo izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, aleo raisiko mihitsy manomboka eo amin'ny andininy 1 ahatsapantsika azy tsara. Ovakiko amin'ny anarany Jesosy Tompo. Ny Tompo no mpanjaka, aoka ioby ny tany, aoka iravoravo ny nosy marobe, raona sy aizipito no manodidina azy. Fahamarinana sy fitsarana marina no fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy, ka mandevona ny fahavalony manodidina izany. Mazava izao tontolo izao ny tselatra alefany. Mahita izany ny tany ka miorooro. Ny tendrombohitra dia miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'ny Tompo. Dia eo anatrehan'ny Tompo ny tany rehetra. Ny lanitra dia manambara ny fahamarinany, ary ny firenena rehetra dia mahita ny voninahiny. Amen. Ry havana, ambara ny tenin'Andriamanitra mihitsy ilay nofy io hoe misy afo mialoha azy, ka mandevona ny fahavalony manodidina izany. Amen. Io lay afo, io lay afo. Lay afo dia Jesosy Kristy. Izy ilay afo mandevona, mandevona ny fahavalo rehetra. Tsisy devoly tafapetraka eo anatrehantsika mpanompon'Andriamanitra, na ao anatintsika mpanompon'Andriamanitra, rehefa tenan'i Jesosy isika
levina ny devoly rehefa miantso an' jesosy isika. Levina ny devoly rehefa miantso an' jesosy isika satria izy no afo mandevina araka ny tenen'ny teniny ato, araka ny tenen'ny teniny ato. Mazava tsara mihitsy averiko kely hoe misy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavalony manodidina izany. Mazava izao tontolo izao ny tselatra alefany, io lay ohatran'ny tselatra hitako eo ambonin'ilay loha. Tena afo mandevina Jesosy. Ka tokony isika mitandrina tompoko, mitandrina. Raha mpanompon'Andriamanitra isika, raha kristianina isika, ka tsy voaroka devolina iray ara, ka hoe tsy afaka mihitsy le otako, tsy mety afako mihitsy lay fitenenan-dratsy, tsy mety afako mihitsy lay fahasikana, tsy mety afako mihitsy ilay fanompo-tsampy, tsy mety afako mihitsy ilay fijangajangana, tsy mety afako mihitsy ilay fisotro-toaka, tsy mety afako mihitsy ilay fifohana sigara, tsy mety afako mihitsy ilay mampirafy, tsy mety afako mihitsy ilay mitakoritsika visy havanana, ry havana. Tsy ny afon' Jesosy mihitsy no miasa ao anatin'ny olona tsy mahavoaroka diavoly. Tsy mbola miasa ao anatinao mihitsy zany ny afon' Jesosy. Ry havana, mila isika manetry tena aloha eo anatrehan' Jesosy, manaiky mibebaka, manaiky fa resy isika eo anatrehan'ny tongotry Jesosy. Dia mibebaka ny fahotana rehetra, dia miala amin'ny ota rehetra. Dia izay Jesosy vao afaka anafaka antsika, afaka amela antsika. Fa raha mbola misy rindrina manasaraka antsika amin'i Jesosy ny fahotantsika izany, dia tsy ho afaka isika tompoko. Araka ny tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe ny hevitra mampisaraka antsika amin'i Jesosy dia ny otantsika. Tsy maintsy azera aloha io. Tsy maintsy aloha isika manetry tena. Raha mbola mizaozao isika tompoko, raha mbola mizaozao isika tompoko, dia tsy afaka hitoetra ao anatintsika ny afon' Jesosy. Tsy afaka hitoetra ao amintsika ny afon' Jesosy. Satria ry havana, Jesosy mihitsy, izy mihitsy ara no nanetry tena. Nanetry tena nefa ny izy ilay Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra. Manambara ny tenin'Andriamanitra fa nanetry teny Jesosy. Hovakintsika io ao amin'ny Filipianina 2:2-5 ka hatramin'ny 11. Ao amin'ny bokin'ny Filipianina 2:2-5 ka hatramin'ny 11. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manambara fa Jesosy nanetry tena. Miangavy anao aho tompoko, araka ny teneniko indray mpandeha teto hoe rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, dia tena raisina tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Ary tena hoe amin'ny anaran'i Jesosy no amakiantsika azy. Satria amin'izay ny fanahy masin'Andriamanitra no ampianatra antsika, ampahazavantsika, ampahalalantsika ny tiany ho ambara. Ary tsy vakiana fotsiny tahaka ny mamaky boky n'izao tontolo izao, fa ity tenin'Andriamanitra ity dia avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra, zany hoe tenin'Andriamanitra mihitsy no ampitainy amintsika tsiraray avy. Eny tompoko, hovakintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Filipianina 2:2-5 ka hatramin'ny 11. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy, dia tsy nataony ho zavatra ho fikirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoanany ny tenany
tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Noho izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany tany, sy anaken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Amen. Ry havana, izay ilay noteneniko teo, Jesosy Kristy tompo nanetry tena. Nanetry tena, dia isika ve tompoko dia tsy hay anetry tena? Dia isika ve tompoko dia mitady ho andriandrianina foana, mitady ireare foana? Mitandrema re tompoko, fa tsy afaka mihitsy Jesosy hitoetra ao anatitsika. Ambarany eto ambany eto koa, arak'ilay nofy naseho an-tompo ahy, fa tena hoe afo Jesosy, afo. Ny fahavalo rehetra dia levona eo anatrehany, levona raha vao miantso ny anaran'i Jesosy io isika. Rehefa ampiasaintsika ny anaran'i Jesosy amin'ny ajany sy amin'ny baiko izay nomeny antsika. Ny anaran'i Jesosy dia ambarany eo amin'ny 10 manao hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany tany. Tanareo zany, vao miantso ny anaran'i Jesosy isika, izy lay afo mandevona, dia mandohalika Satana, mandohalika ny devoly rehetra. Tenin'Andriamanitra mihitsy fa ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany tany. Io ilay devoly Satana mandohalika raha vao mareny anaran'i Jesosy. Resy, tonga de resy ny devoly, tonga de resy Satana. Fa tsy maintsy isika amin'ny herin'ny fanahy masina, amin'ny herin'i Jesosy no andresentsika izany, fa tsy amin'ny herintsika olombelona. Satria ry havana, ny mampalahelo dia maro dia maro ny mpivavaka, ny mpanompon'Andriamanitra mitondra izany maivana, ka mieritreritra hoe ny fandroana devoly dia izy no nandroaka azy. Tsy atompoko, tsy atompoko. Jesosy no miasa ao anatitsika. Izy no miasa, azy ny asa, fa isika dia fitaovana fotsiny ihany. Jesosy nanetry tena, araka ny vakintsika teo. Nanetry tena nefa n'izy Andriamanitra. Ka aoka isika tompoko, anetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, araka ny tenin'Andriamanitra koa, izay voalaza izany ao amin'ny Petera voalohany 5:9. Andao vakintsika io dia hivavaka isika, hibebaka eo anatren'Andriamanitra, raha ohatra ka mbola manambony tena isika, raha ohatra ka mbola mizaozao isika, andaontsika hibebaka eo anatren'Andriamanitra, mba hafahany ametraka ilay afon Jesosy izay mahery ao anatitsika. Petera voalohany 5:9. Ndao vakintsika io tompoko. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany. Koa amin'izany manetretena ambany ny tana maherin'Andriamanitra
mba anandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Hotoisako hatramin'ny 7 ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Amena. Ry havana. Aoka isika anetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra tahaka an' Jesosy nanetry tena tamin'izy tonga tetỳ ambony tany araka ny novakitsika teo. Andaontsika hibebaka tompoko satria ho antsika tsiraray avy izany nofy izany ka mila isika miverina aminy mba ahafahan' Jesosy ametraka ilay afo eo ambony lohantsika tsiraray avy. Hibebaka isika tompoko hiverina amin'i Jesosy. Jesosy tompo, misaotranao ny amin'ny fampafantaranao Jesosy ny fahalebiazanao. Ianao lay afo mandevona ny fahavalonao rehetra Jesosy. Raha vao manona ny anaranao izahay tompo dia afo no mivoaka amin'ny vavanay. Afo no mivoaka amin'ny vavanay satria ny anaranao Jesosy dia afo mandevona. Jesosy malalo, mangataka aminao izahay, aoka ho tanteraka aminay tsiraray avy tokoa izany ka hianetry tena foana izay eo anatrehanao. Jesosy, mangataka fifonana aminao izay tsiraray avy satria tsy mendrika na hiantsoarany anaranao. Tompo malalo, na iza ny bebaka aminao rehefa mare izao video izao ka natsapa Jesosy fa nanandra tena foana ary nyrearea ary tsy natsapa hoe ny anaranao ane ka afo mandevona ary mandevona anay ihany koa raha ohatra misangisangy aminao izahay satria Andriamanitra ianao ka tsy azonay vazivazina fa izay afafinay tompo no ujinjainay. Jesosy, mamelanay, mamindra-fo aminay Jesosy ka manomboka an'io tompo dia matahotra izahay raha hiantso ny anaranao satria mila ajaina ianao ary afo mandevona ianao. Misaotra anao Jesosy nampafantatra anay. Saotra anao Jesosy nanome izao faminaniana izao Jesosy. Tompo malalo, tsisy toanao, mankalazanao aho, manajanao aho Jesosy ary anompo anao mandra-patapitry ny fofonaiko aho. Mangataka aminao aho Jesosy ny amin'ny olonao tsiraray avy izay miverina aminao Jesosy, mamela an'izy ireo ianao. Ampianary foana Jesosy ny olonao tsiraray avy araky ny teninao fa ho avy ilay mpananatra dia ianao izany fanahy masina izay efa eto aminay mampianatra anay. Oka ianao fanahy masinao ampianatra ny olonao tsiraray avy izay mangetahetanao. Voninahitra ane ho anao reriany ry Andriamanitra avo indrindra ary fiadanana ho an'ny olona ankasitrahanao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen.